Tamin'ny efatrora sasany mahery 7 minitra no tonga ny gadona teo amin'ny tokotanin'ny Oveko eto Morondava ny kandida avy amin'ny vovonana Irmar izay atolotry ny antoko eo anivon'ny fitondrana Andriamatoa Ajaresampa no tonga anatitra ny taratasy filatsahako fidiny amin'ny masolombavambahoaka azy izay minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny lisitra faharoan'ny ity kandida atolotry ny antoko amin'ny fitondrana ity kosa dia ny depite any Morondava teo aloha Andriamatoa Christophe Tsiliva Didio izay depite farany voafidy teto amin'ny distrikany Morondava no lasa deuxième liste ny antoko atolotry ny fitondrana izao. Nandritra ny tafafohy ny fanaovan'ny ireto kandida ireto tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fametrahana ny taratasy filatsahako fidiny moa dia nilaza Andriamatoa Ajaresampa fa ny fampandrosoana ny Madagasikara sy ny renivohitra ny faritry ny Menabe ny tanjona ka tsy nisalasala izy nirotsaka ho solombavambahoaka mba hiady ny tombontsoa ny faritra Menabe sy ny renivohitra ny faritra Menabe. Ary izany Morondava tsy maintsy mandroso zany dia mifanaraka amin'ny tanjona napetraka Andriamatoa filoha firenena Rajoelina hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Izay efa ny tanjona voalohany ary misy matoky izay fa ry zona ho azy dia mandroso tokoa ny Morondava. Indrindra moa ny faritra Menabe ary Madagasikara. Dia nampapetraka soamantsara ny dosienay rahalahy androany dia oka ny asa mikasika ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'izay fampandrosoana Morondava amin'izay resaka hoe députation zay amin'izay législative ity fa izahay efa niasa zay ny tenako fantatrareo tsara fa maministra koatran'ny faritra Menabe dia efa nanao ny asa tandrefany tena dia mbola tohizany izany na maministra kosa na vahoaka fa dia manentana ny vahoakan'ny Morondava rehetra ny tenako manana fihavana tsy finoana fa vitatsika ny ampandrosoan'ny Morondava amina atao hoe araka ny teny vahiny hoe dimension hafa amina hoavy mamiratra mbola tsy azontsika hatreto. Tao anatin'ny rafitra mpanatanteraka ianao ny safidy andeha ty rafitra mpanaramaso mety misy antony manokana ve? Tsisy antony manokana fa dia ny tanjona angeny anahy dia ny hoe inona ny fomba rehetra ampandrosoana ny distrika Morondava indrindra fa ny tena koa manana izay fomba fijery atao hoe lehibehibe kokoa zay mikasika Menabe mikasika Madagasikara ministra dia izay fomba rehetra ananako sy ireo mpiaradia amiko izay maro dia maro miaraka amiko eto androany dia ny tanjona anay dia ny ampandroso any faritra ity ampandroso any Morondava hitsinjo ny vahoaka ny fananasany tanora ny vehivavy ny ray aman-dreny ny vahoakan'ny Morondava manontolo. Nilaza kosa Andriamatoa Tsiliva fa dia tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana fa pralamianala izy roa ireo amin'izay fampandrosoana izay ny tanjona dia Morondava mandroso Madagasikara mandroso hoy ny depite Tsiliva. Araka ny filamantsika igny hoe Morondava tsy maintsy mandroso Menabe mba ampiako raiky hoe Menabe tsy maintsy agnabo koa ka nazany koa manko misy ny vino misy fitondram-panjakana zao mba hamarikera anazy dia mahavondrona IRDN zany dia tsy maintsy androna ny azahoana ny maro anisy mba afatsika mampandroso satria ny firenena tsy stable tsy afaka mandroso zany ka tsy ho lava ndresika eto androany fa zao natao hoe pralahy mianala ataovanareo ohatrany mahita ahy avao nareo mahita ahy tsika olo raiky avao ary zay tsy mahay sobika ho mahifatra-mbary ka ny fampandrosoana ny Morondava na Menabe tsy vitan'olo raiky fa mifagnampy dia hoporofonay fa mahavitatsika. Tonga nanotrona an'izao fametrahana taratasy filatsahako fidina ny kandida Ajaresampa zao moa ny loholon'ny Madagasikara voafidy tato anatin'ny faritanin'ny Toliara Andriamatoa Laurent Mahonjo ka nilaza izy fa dia mitaky firaisankina amin'ny rehetra ny fampandrosoana ka entanina ny rehetra hanao ny firaisankina mba azahoany izy mirahalahy ireto ny fandresena. Ny teniko tsotra fisaorana an'ireo
mitantana ny vonana zay rahandrehetra ao amin'ny andro rajoelona zay nanendry izy varalahy reto. Natao ireo voatendy dia fantatra fa izy voalahy zany ny tsara indrindra, ary zay ny soarana azy satria manana ny tsara indrindra zany tsika amin'ny RD. Ka rehefa manana ny tsara indrindra tsika dia tsika voaka amin'olon-dava koa zany entany androany atao kiaraka tsika atao zay atotosa zay tafitany izy varalahy amina sport ambony dia ambony mba ho voninahitry ny olon-dava satria tsika mitava moa izy voalahy milatsaka dia ambareto zany tsika zany na iza na izy fa raha distrika dia tokony iray hina fanometanana androso iaraka misy varalahy mba atafitazona tsara, tsy vita notafita fotsiny fa amin'ny sport tsara mba ho voninahitry ny distrika.